maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ho aminareo ny famindram-po sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy tompontsika. Ndeha hitsangantsika idera sy hanome voninahitra ny tompo amin'ny famakiana ny salamo 5 andininy voalohany hatramin'ny 5 ary makeny amin'ny andininy 7 farany. Salamo 5 andininy voalohany hatramin'ny 5 ary ny andininy 7. Mitsangana riavana aorian'ny vavaka vao hipetraka ianareo. Hoy ny mpanao salamo: Jehovah tomponay, endre ny voninahitra ny naranao amin'ny tany rehetra, nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao. Avy amin'ny vavany ankizy madinika sy minono nanorenanao hery noho ny mpandrafy anao, mba hampanginanao ny fahavalo izay tahamaly ratsy. Raha jereko ny lanitrao izay asan'ny ratsan-tananao sy ny volana mankitana izay noforononao, inona moa ny olona no ahatserovanao azy ary ny zanak'olombelona no hamanginao azy? Fa efa nataonao ambany kely ho Andriamanitra izy ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana. Jehovah tomponay, endre ny voninahitra ny naranao amin'ny tany rehetra. Amen. Hivavaka isika. Eto izay ry Tompo Andriamanitray no nentinao amin'izao maraina izao. Nentinao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinanao, raisinao amin'ny tanam-pitiavanao ato an-tranonao. Manoloana ny fahamarinanao sy ny fitiavanao anefa dia tsy tanteraka izahay, ary menatra sy mangahay satria rakotry ny ota ny fiainanay lasy. Ampianaranao izay andiny tena amin'izao karemizao, dia tonga eo anatrehanao amin'ny fotoritory sy mangorakoraka ka mangataka ny hanadiovanao anay amin'ny rany Kristy. Misaotra anao izahay no mbola hanomezanao itony fotoana itony, andrenesana indray ny teninao, hivelomanay ary mbola hitombonay amin'ny finoana. Enganery Tompo, hanankery ny fanainao masina, hampahitanay ny soratra masina izay hovakiana ary hampandrehanay koa ny hafatra avy amin'izany. Dia mitenena fa miaino anao mandrakariva ny fiangonanao. Naiza misy olona mivory amin'ny anaranao manerana izao tontolo izao, dia aoka ho iviny reny fotoana reny ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Pitoriteny toko faharaiky ambin'ny folo andininy fahaefatra hatramin'ny fahavalo. Pitoriteny faharaiky ambin'ny folo andininy fahaefatra hatramin'ny fahavalo. Amin'ny anaran'ny Tompo, izay fatrapihevitra ny rivotra tsy hamafy, ary izay manahy ny raona tsy hijinja. Toy ny tsy hafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra, na ny amin'ny fitombony taolana ao ankibon'izay manananaka, dia toy izany no tsy hafantaranao ny asan'Andriamanitra, mpanao ny zavatra rehetra. Amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia azatsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina, na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy hovanina avokoa izy rotonta. Mamy tokoa ny mazava, ary mahafinaritra ny maso ny mijery ny masoandro, fa na dia ela velona aza ny olona, dia aoka ho faly amin'ny androny rehetra izy, ka hatsiaro ny andro maizina, fa ho maro ireny izay rehetra ho avy dia zava-poana. Amen. Ray masinao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mampahafantatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina. Eo amin'izay no vakiana tamintsika pitoriteny faharaiky ambin'ny folo andininy fahaefatra hatramin'ny fahavalo. Ampatsahivana hatrany fa ny boky ny pitoriteny dia boky feno fahendrena ary mampianatra antsika hijery lalina ny fiainana sy ny asan'Andriamanitra ao anatin'ny zava-misy sy ny fiainantsika andavanandro. Manambara ny boky ny pitoriteny fa miasa amin'ny fiainantsika andavanandro Andriamanitra. Mampahafantatra ny asan'Andriamanitra
eo amin'ny fiainantsika andavanandro izao soratra masina izao. Ny andininy faefatra hatramin'ny fahavalo dia mampisongadina fa misy zavatra tsy voafehantsika ataon'Andriamanitra fa matoky amin'ny asany Andriamanitra. Tsy voafehantsika raha manomboka eny amin'ny andininy voalohany, tsy voafehantsika ny rano, tsy voafehantsika ny rahona, tsy voafehantsika ny rivotra, tsy voafehantsika ny fahazavana. Ireo no ambara ato amin'izao toetoryteny 12 andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Fa izay manandrify atsika dia ny hoe tsy voafehantsika ny rivotra, ny rahona, ny hazavana. Tsy mampahafantatra fotsiny izany ny soratra masina hoe misy Andriamanitra, fa mampahafantatra koa izy hoe miasa Andriamanitra. Ny soratra masina dia mampahafantatra ny fisian'Andriamanitra sy ny fiasan'Andriamanitra. Voalohany, tsy voafehantsika ny asan'Andriamanitra. Voalaza eo amin'ny andininy faefatra sy ny fahadimy fa ny rahona, ny fitombon'ny zaza ao an-kibon'ny manananaka, ny rivotra dia tsy voafehantsika. Ary mahabe fanahinantsika ary ny hoe manahoana ary ny rivotra ianavaratra izy sa etsinanina, hamafy sa tsy hamafy? Tsy fantatra izany, tsy voafehantsika hoe ndeha hamafy mba tsotsofin'ny rivotra, ndeha hamafy hanandrify eto, tsy voafehantsika ry havana ny asan'Andriamanitra. Ny hazavana izay miposaka isan'andro dia tsy asantsika koa, tsy voafehantsika ny hoe aza miposaka aloha ny masoandro, na vao amin'ny efatra dia hoe miposaha amin'izay aty amin'ny toerana misy atsika. An'Andriamanitra izany, asan'Andriamanitra izany ampianarin'ny soratra masina eo amin'ny andininy fahadimy koa izany ry havana. Mpanao ny zavatra rehetra Andriamanitra ary tsy voafehantsika ny asany araka ny boky ny mpitoryteny manoloana antsika. Mistera ny asan'Andriamanitra. Anaiza miseho manana fahaizana artifisialy, manana fahaizana arak'izay fahaizana rorantovina ao an-tsaina, tsy anakendry, ife ny asan'Andriamanitra ary tsy afe ny asan'Andriamanitra na oviana na oviana. Indraindray sika dia miandry toe-javatra metimety na milamindamina vao hiasa. Oka aloha hiandry vola vao hanompo an'Andriamanitra raha oviana nefa. Aoka aloha hiandry fahafahana tsara vao hijoro vavolombelona raha oviana ianao ny ahita fahafahana be tahak'izay misy eto amintsika eto Madagasikara. Vao hoe hijoro vavolombelona, efa tena malalaka izao mijoro vavolombelona. Aoka aloha hiandry fiainana milamindalina vao mba hanolo-tena ao anatin'ny tsy filaminana indrindra na izay mety hoady hatrehana no iantsony tompo anao hanolo-tena. Ny soratra masina, aza miandry rivotra tony vao mamafy. Tsy fantatrao ny alehany fa mamafa aza ihany. Tsy fantatrao izay hovana na ny teo aloha na ny taoriana hoe ny soratra masina eto. Tsy voafehan'ny kadintsika ny asan'Andriamanitra. Tsy voafehan'ny kadintsika ny asan'Andriamanitra. Ny faharoa ry havana, raha milaza moa ny soratra masina hoe tsy voafehantsika ny asan'Andriamanitra, dia ambaran'izao soratra masina izao tokoa fa azo itokiana ny asan'Andriamanitra. Na dia atao hoe tsy fantatsika, mistery aza ny fitsokan'ny rivotra, ny fiposaka ny masoandro, maninona tsy miova, dia mahatoky ny asan'Andriamanitra. Manambaran'izany, ny fiposahan'ny masoandro tsy miova lera, ny filenteny tsy miova fotoana. Marina amin'ny fotoana ny Andriamanitra. Rehefa tiany halatsaka ny orana dia halatsany io, izay ny fotoana n'Andriamanitra. Isika ny miantsoantso foana fa tsisy orana. Rehefa tiany atao tony ny andro dia tony io. Isika ny mila vonjy foana sy ny menomenina raha toa ka lazaintsika diso be loatra ny orana. Misy antony ao amin'Andriamanitra ary azo antoka ao amin'Andriamanitra ny trangan-javatra rehetra.
azo itokina ny asan'Andriamanitra. Hoy ny andinin'ny fahaenina, amin'ny maraina dia fahafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia azatsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina, na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy hovanina avokoa izy rotonta. Tsy hoe mamafy sika satria matoky fa hovanina io rehefa asitsika rano, zezika sy ny zavatra rehetra havanina. Tsia, mamafy sika satria matoky an'Andriamanitra ilay miasa isan'andro mampitsiry ny ravina, mamokatra ny vo. Zay no antony asantsika, zay ny antony hamafazatsika. Miasa isika ho an'ny karama isam-bolana dia hoe satria isy karama isy vola ho raisina amin'ny faran'ny volana. Tampokeo anefa trapavoazana ny orinasa tsy afaka mandoa ny karamantsika. Fa Andriamanitra miasa ary matoky Andriamanitra. Tsy mbola nanapaka ny masoandro izy, tsy mbola nanidy ny lanitra izy, fa misokatra amin'ny fotoanan'Andriamanitra ny lanitra ary miposaka amin'ny fotoanan'Andriamanitra tsy diso ny masoandro. Matoky amin'ny asany Andriamanitra ry havana. Mamafy isika satria matoky fa Andriamanitra dia mahavokatra ary mampaniry. Azo itokina izy amin'ny famonjeny raha mila famonjena isika. Azo itokina ny asany amin'ny famelan-keloka, efa vita zany teo amin'ny azo fijaliana. Azo itokina ny teny fikasany ho tanteraka amin'ny fotoanan'izany. Fa ny farany ry havana amin'izao vanim-potoana ny karem'izao, miasa amin'ny fandinian-tenantsika Andriamanitra. Eo amin'ny andinin'ny fahavalo indrindra dia hoy ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa na dia ela velona aza ny olona, dia aoka ho faly amin'ny androny rehetra izy, ka hatsiaro ny andro maizina, fa ho maro ireny izay rehetra ho avy dia zava-poana. Amin'ny andro pahaveloman'ny olona na fohy na lava, ary eto dia hoe na dia ela velona aza ny olona, aoka ho faly izy, hatsiaro ny andro maizina. Manao jeritodika ny fiainany ny olona eto amin'ity andinin'ny fahavalo ity. Mahatsiaro fifaliana, nefa rehefa andinika koa dia tokony alahelo fa nandalo maizina ny fiainany. Nisy fahatsontsana tao, nandalo ny fahalavona ny fiainam-panahy, mety rendrika tao anatin'ny fahotana tamin'ny lasa. Saingy izao eo Andriamanitra amin'ny fandinian-tenantsika amin'ny vanim-potoana ny karemy toy izao, firy-taona ny ainana ianao izay. Dinio tsara, vanim-potoana manahoana le nandalovanao ny maizina, na nahoana ny fifalianao raha ny aina tao anatin'ny fahazavana. Amin'izao, inona ny manan-danja kokoa amin'ny fiainanao? Ny aizina sa ny fahazavana? Ny fahotana izay nandetika anao sa ny fahazavana izay fiainana nomeny Tompo anao? Mandiny teny sika ry havana amin'izao vanim-potoana ny karem'izao, eo amin'ny kareny dia tadidio fa mbola miasa koa Andriamanitra, mampatsiahy ny fahamaizinana izay nandalovanao ary manolotra ny fahazavana ho fiainam-baovao ho anao. Tsarovo ny mpanao hoy ny mpitory-teny fa zava-poana izay rehetra ho avy. Fa rehefa jerentsika, diniantsika eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia afaka manantena isika. Miasa ao amin'ny fandinian-tenantsika Andriamanitra ao izao vanim-potoana ny karemy izao, mampahafantatra ny tsy fahatanterahanao izy, mitarika anao hiverina amin'ny fibebahana marina izy. Tsarovy fa mbola ho tsaraina isika. Zava-poana ny zavatra rehetra mitody amin'ilay antom-pisianao dia Andriamanitra. Rehefa mibebaka isika, rehefa miverina amin'ny Tompo isika, rehefa mandany tenantsika isika amin'izao andro karem'izao, dia miseho ny asan'ny Tompo. Miantso antsika ry havana, tsy voafehy antsika ny asan'Andriamanitra, azo itokina ny asan'Andriamanitra ary miasa ao anatin'ny fandinian-tenantsika izy amin'izao vanim-potoana ny karemy izao. Anio no fotoana famafazana, hiasa ianao, hafafazo fa tsy fantatrao izay hovanina na ny taloha na ny taoriana. Anio no fotoana hinoana sy atokinan'Andriamanitra, aza misalasala fa miasa ho anao Andriamanitra. Anio no fotoana hiverenana amin'ny Tompo, miara-miasa aminao ao anatin'ny fandinian-tenanao Andriamanitra. Amen.
hivavaka isika. Ny fiainana miaraka aminao ry Tompo dia feno fahazavana, ary nanome anay fahazavana ny teny izay nanafaranao anay niainga tamin'ny mofonaina. Izao no fotoana nomezanao anay risim-pomba mafy, fa ianao no miantoka ny fahavanonana sy ny fahavokarana. Izao no fotoana hitaomanao anay mba hatoky, fa ianao no miasa, ary tsy mbola namitaka anay ianao tamin'ny izay vitanao tamin'ny lasa, tamin'izay nataonao hatry naraina, ary amin'izay teny fikasana efa apetrakao ny amin'ny ho avy. Meo anay ny fanahy masina, mbola hitombonay amin'ny fahatokinanao. Amin'izao vanim-potoana ny karema izao, dia tsy avelanao angatakandro izay fa andinika ny lasanay, anio ny fotoana hiverenanay aminao. Tario amin'ny fanahinao masina izahay, mba hita ny lalaka-hiverena dia ny lalatokana Jesosy Kristy fiainam-baovao ho anay. Anio izahay dia miombona fosy fanahy ka mivavaka ho an'ny tenanay, ny manodidina anay akaiky, ny mpiaramonina sy ny mpiarabelona aminay, izay mbola feno fanahiana Tompo ny amin'ny rahampitso na ny androany azy, dia vangio amin'izao tenina izao, hampahafantaro fa miasa ianao Andriamanitra, mahatoky amin'ny asanao ary mahatoky koa amin'ny asanao amin'ny fiainam-panahinay. Vavaka aminao izahay ho an'izay marary sy ny mpitsabo manodidina, ny fianakaviana mikarakara, ahery ao aminao ani izy ireny ary hanantena fa na mitsoka makaiza ndrivotra na mitsoka makaiza, mahatoky ianao Andriamanitra ilay efa nahasitrana aretina maro. Vavaka izay mba hampiononanao ny manamanjoa, ho tsarovanao indrindra koa ny voafonja, ary tsy adononao ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena. Eto no ametrahanay eo am-pelatananao ireo fifaliana samihafa, amanginao anay, amanginao ny fiarahamonina, amanginao ny firenena sy izao tontolo izao. Araoka amboniny ireny fifaliana ireny Tompo, ny famanginao anay amin'ny fifaliam-pamonjena vokatry ny teninao, dia ataovy mandray izany teny izany amin'ny fifaliana izahay, ary amin'ny fanetretena koa amin'izao karema izao, mba hitombo amin'ny fanoratena sy ny fahavononana hanompo, ary andray izany amin'ny fifaliana mba hanompo anao amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentona. Apetraka eo am-pelatananao Tompo ny firenenay, mbola hiasany ianao amin'ireo fihetsiketsehana marobe, hijerena ny mila vonjy satria rava ny rivo-doza, ny faritra maro teto amin'ity firenena ity, dia ampio ireo tafika, ireo mpitandro ny fandriampahalemana, ireo mpitsabo, ireo miasa eo anivon'ny tontolo iainana, ireo miaro ny zaza sy ny ankizy any amin'ireny toerana trabona ireny. Hitanay fa tena miasa mafy izy ireny ka hampaherezo meo fifaliana koa avy amin'ny fahasoavanao. Tononay aminao ny fiangonana, ianao Tompo ny mahafantatra ny mahasoa ny fiangonana tsirairay, any amin'ny vondron'olona mpiara-mivavaka, any amin'ny fiangonana, amin'ny fitandremana, hanampy ny evanjelisitra, ny katekista, ny mpitandrina ianao, amin'izay antom-pisiny sy antony antsonao azy eo amin'ny faritra nametrahanao ny tsirairay. Hampahery ny laika avoaka an'Andriamanitra koa ianao, amin'ny anjara fanompoana izay natolotra ho azy, avy tany be mihoatra n'izay kasaina, ary velomany amin'ny fahatokinanao, lay ny fidy sy ny antso azy. Jesosy Tompo, amin'izao alatsinainy izao dia indreo ny mpanomponao, avy amin'ny sampana vokovoko manga, avy amin'ny sampana tanora kristianina zokony, avy amin'ny katekomenina, te ametraka azy ireo eo ambany fiahiana ao tanteraka izahay, ny amin'ny fiainam-panahiny sy ny fanorantenany, ny amin'ny sampana misy azy ireo na ny fikambanana ibeazany. Dia izany ny vavaka asandratray Tompo, tononona miaraka amin'ilay nampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay n'io ny anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
raisoa amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra tanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.